ces choses, je serai son Dieu et il sera mon fils. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Donc ça répond à la question, je ne sais pas où il est, mais ça répond à ta question éventuellement. Au travers de sa parole, Dieu a manifesté comment il est et comment il attend que nous soyons. Et dans toute sa parole, Dieu nous montre ce qui est bon pour nous et ce qui ne l'est pas. Dans Genèse, chapitre 4, verset 7, il y a Dieu qui dit un truc important. Donc, à Caïn, il dit « Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche à la porte, et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. » Et hier, Pasteur a donné un autre passage, Deutéronome 30, 19. « J'ai mis devant toi la mort et la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction, choisis la vie. » Donc Dieu a un plan, Dieu a sa volonté, mais il nous fait part aussi de notre liberté. Il met devant nous le choix. Et ce qui est bon, du coup, c'est de faire le choix de la vie. C'est d'être dans sa volonté. Dieu est saint, il est patient, il est fidèle, il est juste, il est bon, il est souverain, il est miséricordieux, il est amour, il est tout simplement, comme il le dit lui-même. Alors, quelle est notre part et comment comprendre la volonté de Dieu? Déjà, il faut suivre la parole, premièrement. Deuxièmement, pour suivre la parole, il faut la comprendre. Et pour la comprendre, il faut prier. Donc c'est quelque chose d'important de comprendre la parole pour pouvoir rentrer dans sa volonté, puisque sa volonté est écrite dans la parole. Il faut qu'on lise la parole, non pas en cherchant à justifier nos pensées sur comment Dieu et comment est-ce qu'il doit être, et justifier nos pensées aussi sur quel doit être son plan à lui, mais en cherchant juste sa volonté à lui et qui il est lui. Nous devons discerner ne pas juste céder à nos passions et nos désirs. Il faut avoir foi aux promesses de Dieu, car Dieu est fidèle, alors restons fermes dans la foi. Et que faire donc quand on doute et quand on ne comprend pas son plan? Et après je vous donnerai le lead pour chanter. Le chemin, il est loin d'être facile, et des fois on ne comprend pas. Mais par exemple, dans le psaume qu'on a lu tout à l'heure, donc le psaume de David, il était dans le mal, il dit « Exauce-moi dans ta fidélité, dans ta justice ». Il dit « Mon esprit est abattu au-dedans de moi, mon cœur est troublé ». Mais il dit également « Je médite sur toutes tes œuvres, je réfléchis sur l'ouvrage de tes mains ». Et à la fin, il dit « Car je me confie en toi, fais-moi connaître le chemin où je dois marcher, car j'élève à toi mon âme, enseigne-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu, que ton bon esprit me conduise sur la voie droite. » Donc accrochons-nous à Dieu de la même manière que David, demandons à Dieu de nous conduire dans sa volonté à lui, dans ses promesses à lui. Approchons-nous donc de Dieu, et même si c'est difficile, même si on ne comprend pas, même si on n'a rien gagné à la tombola hier, c'est pas grave. On sait que la volonté de Dieu est parfaite. Vous savez, hier, il y avait une scène un peu marrante. Hier, donc pendant la tombola, j'étais assis là-bas et j'étais avec Nyoun et Andy, notamment. Et il y a notre cher diacre donc, qui est au fond. Il avait acheté les premiers tickets de la tombola, donc je crois que c'était les 12 premiers, si je ne me trompe pas. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que la tombola, le tirage au sort, ne tombait jamais sur les premiers tickets. Et je voyais Andy qui râlait, qui disait « Mais non, mais c'est de la triche, Slouf, il gagne tout. » Et effectivement, la famille Radzobel était très bénie hier, bizarrement. Et je voyais Andy qui râlait, tout ça, bon, bien sûr en rigolant. Et à la fin, la volonté de Dieu, c'est qu'il n'a rien gagné. Il n'a rien gagné. Mais il y a une scène, il y a un truc qu'il a dit juste après, qui m'a fait beaucoup rire, mais qui devrait être notre attitude, c'est, il a mis ses mains sur les épaules de Nyoun, comme ça, il a dit, « Bon, louons le Seigneur. » C'est quelque chose qui est important, justement. Même si la volonté de Dieu, des fois, elle n'est pas celle qu'on veut, louons quand même le Seigneur, restons dans ses voies. Restons
accroché à Dieu. Il y a un pasteur qui disait « Les chrétiens se privent eux-mêmes de leur plus grand réconfort lorsqu'ils oublient ou mettent en doute les promesses de Dieu, car il n'est pas de détresse si grande qu'il n'ait de promesses appropriées grandement suffisantes pour la soulager. » Il y a toujours une promesse qui est assez suffisante pour soulager vos détresses. Il y a toujours une promesse de Dieu qui est assez suffisante pour vous relever. Et n'oublions pas, notre tâche, elle n'est pas de découvrir le plan de Dieu ou quelle est la volonté exacte de Dieu dans notre vie, mais plutôt de suivre cette volonté de Dieu, peu importe ce qu'elle est. Une dernière chose, un bébé ne se sent pas en sécurité parce qu'il connaît toutes les choses qui l'attendent, mais parce qu'il ressent cette profonde proximité lorsqu'il repose dans les bras de sa mère. Et c'est la même chose avec Dieu et nous. Peut-être qu'on ne sait pas ce que Dieu nous réserve demain, peut-être qu'on s'accroche juste aux promesses de Dieu sans savoir quelle est sa volonté pour nous demain, mais il faut savoir une chose, c'est que les promesses de Dieu sont vraies, les promesses de Dieu sont parfaites, et les promesses de Dieu sont éternelles. J'invite la STK à venir pour compléter ce message. Amen.
Dieu ne sait décider quand la route est inconnue. Les chemins sont incertains, mais j'avance par la foi, car Dieu me fait une promesse, c'est d'être à mes côtés, de me conduire, me guider. Oui, Seigneur, j'y crois. Conduis-moi et je te suivrai. Conduis-moi, conduis-moi et j'irai. Tu m'as appelé et je t'ai dit oui. Conduis-moi et j'irai. Voilà la prière et la volonté de la STK. C'est un témoignage également pour les jeunes de continuer d'être conduits par le Seigneur malgré les difficultés, malgré les épreuves qui peuvent paraître, malgré les persécutions peut-être, malgré les problèmes au travail, dans les études. Toutes ces choses en fait, même si elles existent, elles font partie sans doute du plan de Dieu et des promesses que Dieu a pour nous. Alors on s'accrochera aux promesses de Dieu. Et pour finir ce tour, on va vous inviter à prier avec nous
à vous lever pour chanter avec nous cette prière. If you're
Rehefa avy nandray ny tenin'Andriamanitra tamin'ny alalan'izany toritena-kira izany sika ry havako, dia tsy homenatra ny manambara ny finoantsika ka hijoro vavolombelona ny amin'ny nanavitra antsika. Ny fanekempinoana apôstôlika no andeha hiarahantsika manona izao. Mino an'Andriamanitra raitsoa, mpanao ny lanitra sy ny tany aho, ary mino an' Jesosy Kristy zanan'ilay tokana tompontsika, izay nitorotoroana tamin'ny fanahy masina, nateraka Maria Virjiny, nijalary nanapa Pontius Pilato, nombona tamin'ny hazo fijaliana, maty ka nalevina, nidina tany amin'ny fiainantsika, nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo, niakatra ao any an-danitra, mipetraka eo ankavanan'Andriamanitra raitsoa, avy any ny haviany tsara ny velona sy ny maty. Mino ny fanahy masina aho, fiangonana masina manerana izao tontolo izao, fiombona ny olona masina, ny famelan-keloka, fitsanganana ny tena maty, ary ny fiainana mandrakizay. Amen. Mahazo mipetraka ny fiangonana. Tonga amin'ny fotoana filazan-draharaha isika izao ry havana, koa mangataka ny tompon'andraikitra ny amin'izany. Ny mpitandrina sy ny komitin'ny FPM à Toulouse dia mbola faly miara-batsika indray ry havana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy lohan'ny fiangonana sy tompon'ny asa. Toy izao indray ny asa vaovao miandry antsika. Ny vaovao nasionaly SZM Family Festival. Notre SZM Family Festival se tiendra les 18, 19, 20 et 21 mai à la FPMA Aix-Marseille. La date limite des inscriptions sera le dimanche 30 avril à 23h59. Alors n'attendez plus, inscrivez-vous dès maintenant et rapprochez-vous du bureau de la SZM NHPO. Momba ny fiofanana SAP KNPL toy-atrany ry havana ny fampianarana isaky ny alarobia hariva amin'ny alalan'ny phone call na ny Zoom. Vaovao avy eto amin'ny faritany Atsimo andrefana. Toy izany koa ny nandidin'ny tompo koa izay mitory ny filazantsara dia azo fivelomana amin'ny filazantsara. Misaotra indrindra n'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy lohan'ny fiangonana isika noho ny fahasoavany fa tanteraka soamantsara tamin'ny alahady 7 martsa teo ny alahady ny V3e fahatsanina izay nanaovantsika ihany koa ny hetsika valopy ho fanohanana ny kitapom-bola ny V3e fahatsanina. Fisaorana feno no atolotra antsika mpianakavin'ny finoana Tsakanavaka tamin'ny fitrotroanam-bavaka sy ny fanohanana tamin'ny alalan'ny fandraisantsika anjara na akaiky na lavitra ka nahatotosa izany. Andriamanitra manakariam-pahasoavana ny amaly fitianareo. Fa Andriamanitra tsy mba tsy marina na dino ny asanareo sy ny fitiavana nasehonareo voninahitry ny anarany raha nanompo ny olona masina ianareo sady mbola manompo ihany. Momba antsika ny tompo amin'ny anarany V3e fahatsanina sy ny birao fahatsanina, Pasteur Élisée Andremiandra izay talian'ny V3e fahatsanina, Pasteur Charles Kakotondramanana mpitandrina mpandrindra ny fahatsanina ary Nadia Delmotte filohan'ny fahatsanina. Mikasika ny lasiny ny sampana fifoazana sy ny atokopira. Mifarana androany ny fisoratana anarana amin'ny lasiny atokopira sy fifoazana izay ho atao any Bordeaux ny 12 sy 19 aprily ho avy izao. Any amin'ny Dinara Arolay no an'ny sampana atokopira ary any amin'ny Angelina Behavana ny amin'ny sampana fifoazana. Ho azonareo any amin'izy ireo ny andinidiny rehetra mikasika ny lasy. Koa mbola manetana antsika ho tonga maro. Toy izao ny vaovao avy eto amin'ny tafo. Famangina manjo ny famangina ny fianakaviana Roger Gérard sy Rantoine Mikaela izay namono reny dia ho tongosaina anio. Vaovao avy amin'ny atokopira feno mazava. Que chacun donne comme il l'a décidé dans son cœur, sans regret ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. À l'heure où le chocolat est à l'honneur, la FNM vous a concocté son bocal cookies en vous proposant 2 recettes au Smarties ou aux 2 chocolats, au prix de 8 € le bocal ou 12 € les 2 bocaux. Presque tous les ingrédients vous sont fournis, il ne vous reste plus qu'à mettre la main à la pâte. Nous avons hâte de voir vos belles réalisations. Donc vous aurez la possibilité de récupérer vos commandes, soit lors du culte de Pâques ou le dimanche suivant. Vous pouvez dès à présent vous approcher du stand à la sortie de l'église si vous souhaitez commander. Et pour plus d'informations, n'hésitez pas à contacter Intsu
ou ny kanto. Vaovao avy amin'ny sekoly ny tenin'Andriamanitra. Car nous sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ. Tu es membre de la STA, alors oui, l'écusson est pour toi. À chaque événement de l'Église et du Sampana, tu seras invité à le mettre. Pour marquer et nous identifier en tant que STA et pour soutenir les activités de notre Sampana, un écusson au prix de 5 € est en vente à la sortie du culte. Et l'opération vente de Bible reprend car le fournisseur a de nouveau du stock. Vous pouvez commander soit en version française ou malgache, version diem ou version classique au prix de 35 €. Le stand STA sera présent à chaque fin de culte. Misy ny étude biblique ariavana amin'ny talata 17 martsa izao amin'ny 7 sy sasany ariva amin'ny alalan'ny Zoom. Misy ihany koa ny permanence ataon'ny mpitandrina ny talata amin'ny 10 ka hatramin'ny 4 tolakandro ary ny alakamisy maraina amin'ny 10 ka hatramin'ny 12 ora. Misy ny fampianarana katekomenina any tolakandro amin'ny 4 eto amin'ny Vieux Temple. Ny tompona anjara amin'ny fanadiovana ny trano fiangonana anio dia ny feno mazava sy ny endrim-peo. Toy izao ny diantsika. Ny fanompoam-pivavahana manaraka zany dia mikasika ny herinandro masina sy ny paska ka toy izao izany. Amin'ny alahady heriny anio 2 aprily dia alahady ny sampandrofia. Izany dia ataontsika any amin'ny Temple du Salin amin'ny 3 ora sasany ary ny lohahevitra hodiniana amin'izany dia ny hoe ny fietrena lalana sy antoka ho amin'ny fisandratana. Ny alatsinainy dia tarihin'ny sampana tily sy ny sampana fifoazana. Eto amin'ny Vieux Temple amin'ny 7 ora. Ny mahatoky hatramin'ny kely ihany no azo anjara fanapahana amin'ny be. Ny talata tarihin'ny SVK sy ny SLK amin'ny 7 ora eto amin'ny Vieux Temple. Ny mitoky amin'Andriamanitra sy manao soa dia fanompoana iray ihany. Ny alarobia tarihin'ny STA sy ny STK eto amin'ny Vieux Temple amin'ny 7 ora. Ny fahazavan'ny Kristy irery ihany no mitsilo ny alehan'ny mino. Ny alakamisy 9 aprily alakamisy masina dia culte franco-malgache miaraka amin'ny URT tsika zany any amin'ny Temple du Salin amin'ny 7 ora ariva. Isy ny fandraisana ny fanasan'ny tompo. Ny zoma 7 aprily dia tarihin'ny feon'ny mazava sy ny endrim-peo eto amin'ny Vieux Temple amin'ny 8 ora ariva ny andro izay nanomezan'Andriamanitra. Ary ny fankalazantsika ny aladin'ny Paska dia any amin'ny Temple du Salin amin'ny 3 ora tolakandro. Isika pino no vavolombelony ilay nitsangana tamin'ny maty. Dia misaotra antsika naharitra ny anao hatramin'ny farany ny voninahitra dia ho an'Andriamanitra irery ihany. Fanaontsika ny miarahaba sy mirary soa ho an'ireo vahiny izay sendra mandalo na koa izay voatonga ka onona eto Tolozy. Ka raha misy amintsika ao anatin'izany angatahana mba hitsangana tompoko. Dia faly izay mandray anareo tonga soa eto amin'ny tanànan'ny Tolozy sy eto amin'ny FPMA Tolozy. Ny fahatongavanareo miombona aminay amin'izao fanompoam-pivavahana zao dia hery lehibe ho anay tokoa satria ny fonareo, ny sainareo, ny fanahinareo, ny tenanareo niombona taminay teto dia tavan'ny rahalahy mandranitra ny tavan'ny rahalahy araka ny fiteny. Ka dia makasitraka anareo zay amin'izany. Raha mitodika mijery anareo zay tsy hoe te hibikabika fa te hiteny aminareo tonga soa. Ary dia tonga soa ato amin'ny tranon'Andriamanitra. Ary dia mitsodrano anareo zahay. Ka Andriamanitra tompon'ny fahasoavana zay nitantana anareo tonga soa eto. Izy ny atanteraka ny antony nahatongavanareo eto. Ary mbola omba anareo na aiza amporotsaka ao anareo ny fitahiny, anome anareo ny fiadanany ary anambona anareo amin'izay rehetra ho tanterahanareo. Dia tsarova fa naoviana anareo mandalo eto misy toerana ho anareo eto amin'ny FPMA Tolozy. Misaotra indrindra tompoko. Mahazo mipetraka anareo. Sao sika ry havako dia tonga amin'ny fotoana manokana izay
anatanterahana ny isan-taonan'ny STK koa mangataka ny tompon'andraikitra rehetra hiakatra ety anoloana amin'ny anjara fitenenana. Je vous redis bonjour, parce que maintenant je suis au nom du BN. Alors, je vais faire relativement court. Donc je remercie la STK et Toulouse pour ce temps de parole. Et donc là, je vais parler au nom du national, je ne suis plus toulousain. Mais malgré tout, j'ai quand même une attache assez profonde avec vous. Donc, je vais vous dire une chose, les jeunes, c'est tout simplement continuer sur le chemin sur lequel vous êtes. Continuez vraiment à donner 100% de vous pour le Seigneur et continuez à participer activement à la vie du corps du Christ. C'est-à-dire, on ne fait pas le chemin seul. La volonté de Dieu, oui, ok, on marche sur ce chemin-là, mais on marche sur ce chemin ensemble, non pas seulement entre jeunes, mais également avec les autres paroissiens. C'est ce qui s'est passé aussi hier, et je vous invite vraiment à continuer à donner le maximum dans cette église-là. Et ça passera également par, donc, votre participation pour le futur, c'est-à-dire, enfin, et le présent même, c'est-à-dire le Chanfiangunan. Donc, les paroissiens ont besoin de vous, les paroissiens c'est vous, tout simplement. Donc, Toulouse, je vous invite vraiment du côté des paroissiens, à prendre soin des jeunes, à responsabiliser les jeunes, à offrir un environnement pour grandir et à leur permettre de marquer leur génération, non pas tout seul, mais à vos côtés. Et pour vous les jeunes, je vous invite dans l'autre sens, à être des membres actifs du corps du Christ, à soutenir également les paroissiens dans toutes les choses qu'il y a à faire, à soutenir votre pasteur et à soutenir tout simplement l'Église, que ce soit financièrement, spirituellement ou dans toutes les choses que vous pouvez faire. Amen. Miara batika recha amnyanaran tumpu. Ampianar wanau ni sichapunawau, fayanau no anjamanchu, au kanifanai nautsar, nuitarianawa amnizantan marn. Salamu fa telambe fa pulamzatu, andin fa ful. Arakzanten zan, denisichapun yanjemarch, si ni tenifikasan, nu luaif tizawi isantonizau. Sumarmia vakayan sachi, et fabula namunza tawarin an fankalazana, tamnivula na novembre à la sateo. Ba namaivana ni fandamin en piangunana, refa faranton, si nous n'y antuni ara logistique, fa injinja, nous ni fa saruta, ni fa zuna sal, wanietski, ni sampana isakarazan, de narusia niu izan fton izan. Izan de bulamanama fiachan, fatena milachanu fiangunana isik. Nuizan ni STK dete aneu ni fanjai sanyanzar, amnifikasan a zuna chan fiangunana, amnifivarutana tsak tsak, si ni tombola. Misau chanitum pizai, sachi, ratite wiz, de titantera kizan rechizan. Misau chanareu recha, nanja yanzar, mi vantana, na lavch, tamnifikarakarana, isawi santonizau. Misau chamanukana ni comit, ni ESPMA, ni sampana recha, ar ni fianguna manuntul, nanuchunanai, tamti weekenditi. Misau cha indinjan pasteur, nu ni fanuana nyarampana, si ni fampianarana recha numen. Misau cha yanku ni pikambana recha tuamni STK, tamni fanumanana itiekti, indinja tamni nanache anareu ni famerenakir,
Ny fiofana sy ny fitombavaka rehetra. Misaotra amin'ny firotsahanareo antsehatra. Te hisaotra ihany koa anareo tompony andraikitra STK ao tamin'ny naneonareo fanetretena sy fandevatena lehibe nandritry ny fanomanana. Andriamanitra anie ampahery anareo hatrany ary izy anie no hoandry ny fiainanareo. Ho antsika rehetra izay mikatsaky ny sitrapony Andriamanitra, izay no afatra tiany STK amtainy amintsika anio. Andriamanitra dia Andriamanitra mahafantatra ny zavatra rehetra, tsy toa amin'ny zavatra rehetra, manera n'izao rehetra izao ary be fitiavana. Ny fikasany no many ho antsika dia fikasana tsara, ary asaina hanananjara amintsika amin'izany isika. Andriamanitra dia manome toky fa hanampy antsika hanaiky ny sitrapony sy hatoky azy. Aza miandra hoe aiza na rahovin'Andriamanitra no hanatanteraka ny teny fikasany amintsika, fa andao hiaraka aminy hanatanteraka ny plany amin'ny alalan'ny fankatoavany azy, ny fanavana ny tsara sy ny ratsy, amin'ny fampiarana ny finonana, ny fanantenana ary ny faharetana. Eto ampamaranana dia te hampirisika antsika amin'ny alalan'ity andiny iray ity aho. Manantona ny Andriamanitra dia anatona anareo izy. Jakoba 4:4-5. Raha mivavaka isika sy mianatra ny soratra masina ary mikatsaky ny anana fiainana masina eo anatrehan'Andriamanitra, dia ho ampiseho anay amintsika ny fikasany tsara amin'ny fotoana tena tsara. Ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra. Amen. Faly miravantsika rehetra avana. Nanomana tamin'ny teny frantsay fa vao nahita azy ny teny gasy, angamba no tohizako amin'ny teny gasy le satria izay ny tsara sitrapon'Andriamanitra. Faly miravan'ny sampana STK ny fiangonana amin'izao isan-taona izao. Androany dia hafakely nitondra ny tanora ny fanompom-pivavahana. Midika koa izany fa ny fiangonana indraindray dia mila miova fomba fijery, kanefa tsy miova amin'ny fanarahana ny tompo. Izay no tena lalantsika amin'ity projet trano fiangonana izay mafonja ity sy mafy, tsy mora. Dia mahafinaritra fa ny sampana STK koa androany dia nanoro antsika ny fomba hatongavana amin'izany, ny fahafantarana ny sitrapon'Andriamanitra. Efa sitrapon'Andriamanitra no azo'ny tafitolozy trano fiangonana amin'ny fotoana izay hanandren'Andriamanitra izany, fa ny angatany amintsika dia ny fahatokisana azy tanteraka. Ka dia voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany amin'ny ezaka nataony ny sampana tanora kristianina androany, indrindra dia amin'ny resaka teny malagasy, zava-dehibe izany, satria mbola mampatsiahy ny fiangonana koa ny adidiny hampianatra ny tanora, ny ankizy eto amin'ny fiangonana amin'ny teny malagasy, satria tsika dia fiangonana protestanta malagasy, ka zava-dehibe tsy tokony hanadino ny tenin-drazantsika isika. Ka tsisy zavatra ho lazaina fa tsy ny fisaoran'Andriamanitra hoy ateo ary ny fiambonana eto amin'ity fiangonana ity hitombo hatrany. Ninina ady sarotra ho lalovantsika satria isy izany, kanefa fantatsika fa efa nandresiny ny fahafatesana ny tompo, efa nandresiny zavatra rehetra ny tompo, ka dia fantatsika fa izy no mitazona antsika amin'ny fotoana rehetra, ka dia matoky antsika amin'izany. Ka dia ny voninahitra ho an'Andriamanitra rery ihany, ary dia mbola mampirisika anareo tanora azoto hatrany amin'ny fanompoana ny tompo, tsy androany ihany, tsy tamin'ity weekend ity ihany no hanovantsika izany, fa amin'ny andro rehetra iainanareo, amin'ny mahasampana tanora anareo, izay tanora mavitrika dia mazoto hatrany. Amen. Efa be izay voalazo izay kanefa tsy maintsy mba mitodika kely amin'ny tanora. Dia mamela fa hiteny amin'ny teny malagasy kanefa moa satria misy ihany ny fandraisam-peo dia afaka manaraka nareo, kanefa koa dia ampirisihana hatrany hatrany hitohy amin'ny fianarana teny malagasy, amin'ny fitenenana teny malagasy. Ainareo tsara izay voasoratra ao amin'ny Timoty voalohany 2:4, ny 9:12. Aoka tsisy olona no tsinotsinona
noho ny mahatanoranao. Fa aoka ohatra ho an'ny mpino ianao amin'ny fiteny, amin'ny fitondran-tena, amin'ny fitiavana, amin'ny finoana, amin'ny fahadiovana. Raha izany no afatry ny tompo aminao dia mahatoky ianao ny tompo. Ary zany no itombonareo mba hahatonga ny tanora tsy ho ataony nizaniza ho tsinitsinina na ho atao anjorom-bala. Fiteny aza hoe nareo tanora no avy ny FPMA, tsy ry havana. Ianareo tanora dia ankehitriny ny FPMA koa. Ary ao anatin'izany dia tohizo hatrany hatrany ny fibeazana, tohizo hatrany hatrany ny fiarah-miasa, tohizo hatrany hatrany ny fifankatiavana, tohizo hatrany hatrany ny fijoronareo vavolombelona. Ohatra alainy tahaka ho anay izay misalasala, ho anay izay mihevitra fefa antitra, kanjo ay tiany tompo avaozina ny fo ho tanora, satria io fo io tsy manana taona io, fo tanora nano mandrakariva ao amin'ny tompo. Ka dia mahereza ary eo antsika rehetra, indrindra ny tanora izay mbola tsy mahatsiaro tompony izao fikambanana izao ary mandray anjara amin'izao fikambanana izao. Asaina isika. J'invite tous les jeunes de l'Église à vous associer à eux, parce qu'ensemble, vous pouvez aller loin et le Seigneur est devant pour vous conduire. Arak'izany dia tanintsika tanora, ne vous dites pas que vous ne connaissez pas la langue, que vous n'êtes pas encore affûté pour être à leur niveau. Vous apprendrez ensemble pour grandir ensemble, pour cheminer ensemble et pouvoir aller loin, très loin avec Jésus. Ivavaksika. Pisotranao zay tompo no ty fotoana ity no menao anay ary nisa taona ny STK ny tanterahana nandritra zao faran'ny herinandro zao. Nitaridalana anay ianao, nampitombo anay tamin'ny finoana, tamin'ny fanantenana, tamin'ny fitiavana. Koa dia ataovy mahay manaiky ny sitraponao zay, ataovy mpanompo ny sitraponao zay, ataovy vavolombelon'ny sitraponao tsara izay, ka isitrahanay ny teny fikasana rehetra ho tanteraka eo amin'ny fiainanay. Dia angatanay ho an'ny tanora koa zany, fa manana teny fikasana, promesse ho an'ny tanora ianao, ho an'ny sampana, fa ho an'ny tsirairay. Dia meo azy ireo mikatsaka mandrakariva ny sitraponao, anatanteraka izany ary andraisany amin'ny fahafianona ny fahatanteran'ny teninao, fa tsy mba olombelona ianao ka andainga na mitaka, fa zay nambaranao tanteranao amin'ireo izany. Ary ho an'ny fiangonana manontolo koa dia aoka izay hayanoana izao sampana izao, hayametraka izao sampana izao amin'ny toerany, ary atoky mandrakariva fa fiasana eo am-pelatananao, hoentina manabe anay, hoentina mampitombo anay, ary hoentina manetsiketsika anay ny sampana tanora. Ka dia ho velominao ny tanora ary ho velominao ny fiangonana amin'ny anarantson'i Jesosy. Amen. Dia mbola mitehaka ihany sika mampirisika ireo sampana tanora kristiana. Andehana avy ny fanoloran-tena ho an'Andriamanitra isika ry havana amin'ny fanatanterahana ny rakitra, fa tsaro fa izay manome am-pifaliana no ankasitrahana. Eo am-panatanterahana izany dia ataontsika ny hira 3:500 sy ny firana fanampiny fa 4:20. Misy hatramo ry havana ny fandoavana izany amin'ny alalan'ny CB, ka iangaviana isika anatona ny diakona eto anoloana.
mitsangana fiangonana n'olotra mirakitra. Zao dia mangataka ny tompony anjara amin'ny vavaka fangatana hiakatra ety anoloana hanatanteraka izany. Petraka isika ry havako. Mbola hiaraka hivavaka isika. Andriamanitra, misotranao izay fa mbola tratra izao fotoana izao ahafahana miresaka aminao. Hoy ianao hoe raha misy sirona telo mivory amin'ny anarako dia ho eo afovoany aho. Koa andretra izay Tompo, makasitrana sy makatelo no izao fotoam-bavaka nomenao anay izao. Raha eo, misotranao izay fa vita soamantsara ny isan-taonan'ny STK no kasainy natao. Enina dia kely aza ireo fotoana, na dia teo aza ireo sakana sy asarotana mety sy hanatota saina izany, dia mbola noho ny fitiavanao sy famindraponao ihany no asehonao anay. Koa tera sahaja ary voninahitra mandrakariva raha eo no asetrina ianao. Tondram-bavaka manokana izay Andriamanitra ho an'ny STK, aiko ianao no hitantana sy hijery ary hanome fahendrena mandrakariva ity sampana ity, mba ho tanora fitaritra sy tanora fanina tokoa, ka hijoro vavolombelonao mandrakariva. Mivavaka izahay ho an'ny fiangonana rehetra, indrindra ny FPMA eto Toulouse. Ianao Tompo no ampitombo sy ampandroso finoana hatrany ireto mpanomponao ka amparitra sy ampahiry anay lalandava mba ho vonoka no mpanao mandrakariva. Tsy adinonay koa raha eo ireo tompona andraikitra maro asa eto amin'ity fiangonana ity. Ianao Tompo no hanome fahaizana sy fahendrena feno fitiavana azy ireo mba hampandrindra ara-dalàna izany asa fanompoana izany. Mivavaka manokana koa izahay Tompo ho an'ny V3M izay asa fampandrosoana ny asanao eto amin'ny FPMA, ka ianao no ankahery sy hanosika ny mpino mba hampandroso izany asa fanompoana izany. Manaraka izany koa Tompo dia tsy apetrakepetananao ny projet trano fiangonana, ka ianao no hanome sy hanampy ny enti-manana eto am-pelantanana ahafahanay manompo hanao mandrakariva. Andriamanitra, mitondram-bavaka izahay ho an'ireo izay mandalo fotoan-tsarotra, ao ireo mety fotoana ampahoriana, ao ireo miady mafy amin'ny aretina, ao ireo sahirana eo amin'ny sehatry ny ara-bola na ara-pitiavana na ara-panahy, ny maro tsy voatanisa. Koa ianao irery ihany Tompo no hamafany ranomaso izay hanasitrana ary hanome hery enti-miady hatrehan'izany fotoan-tsarotra izany. Trotrom-bavaka izahay ho an'ny firenena rehetra, indrindra i Madagasikara tanindrazanay sy la Frantsa itoeranay. Ianao Tompo no hijery sy tsimina ary hanome fiadanana sy fahendrena azy ireo mba ho firenena androso sy ho fitaratra manerana izao tontolo izao. Tompo votsany vavanay, maro dia maro tsy voatanisa ireo mbola tianay ambara aminao. Betsaka ireo itahitam-ponay sy ireo kasainay apetraka am-pelantananao. Aoka ianao no ameny banga Tompo, ka izay vavaka izany dia mbola ho fenonay amin'ny vavaka tsara indrindra nampinarinao aminao hoe ranay aza ny an-danitra, ho masinana ny anaranao. Tonga amin'ny fotoana ny amin'ny famangina manamanjozy izao ry havako mangataka ny tompona andraikitra sy ireo vakina hiakatra ety anoloana. Mangataka ny fianakaviana mba hiakatra ety tompoko azafady.
eny de izy menakavy etondoanareo ny fiangonana araka nybaiky ny tompo hoe mifampitondra zay mavesatra miaraha ory am'izay ory dia misolo tena ny fiangonana manontolo ny tenako maneho aminareo ny fiaraha-miory am'izao lalasana ny reny kibo ny finosana izao tsy zavatra mora ny fahafatesana ary na ny tompo aza dia nitomany na nylona ny fahafatesany sakaizany na izy aza dia nikaikaika na nylona ny hahafatesany tenany ary manolona n'izany Andriamanitra dia mahatsapa ny vesatra zany fisarahana tamin'izany ka dia miombona amin'ny fahorianareo ny fiangonana manontolo nefa koa nampitondraina hafatra dia ny ampahery anareo ampijoro anareo ary indrindraindrindra ampatsiaro anareo ny ray ny finoantsika kristiana zay fototra hijoroany itsika ary indrindra fanantenantsika ny amin'ny farany zao ny voasoratra ao amin'ny Tesalonianina 2:2 engane Jesosy Kristy tompontsika sy ilay Andriamanitra raintsika zay efa tiantsika ka nanome antsika fampiononana mandrakizay sy fanantenana tsara amin'ny alalan'ny fahasoavana ampionona anareo ary ampahery anareo anao zay tsara rehetra na amin'ny asa izany na amin'ny teny zany faniriana ny soratan'ny Paoly zany dia avadika ho vavaka kosa ary ataonay ho teny fampaherezana ho anareo tiantsika ny tompo ary zany fitiavany antsika zany no mampiray antsika ka na dia mety aza tsy mifankahalala akory isika raha ny tena izy fa noho ny amin'ny Kristy sy ny fiangonana lasa piray-tapo dia zany fampiraisana amin'ny Jesosy Kristy zany mampiray antsika zany koa no entinay mampahery anareo ary entinay anambarana anareo koa ny fiombonana amin'ny fampaherezana sy ny fampiononana avy amin'ny tompo ka dia mangataka ny fiangonana hitsangana hivavaka isika raha eo misotranao zay no ny fitiavanao lehibe ary tanteraka tao amin'ny Jesosy Kristy Jesosy tomponay eo misotranao zay no ny fanoratenanao sy ny fandresenao ny fahafatesana fototro ny finoanay satria tsy nandresy ny fahafatesana tsy tompony teny farany ny fahafatesana fa nanomana ho anay fananganana ianao fiainana mandrakizay ary zany no mifampionona lehibe ho anay na dia nandao anay aza ny reny malalanay ankehitriny ary mangataka aminao zay hijery manokany reto avanay reto hijery ny fianakaviana manolona zao fahabangana lehibe zao ny fahasoavanao tompo zay mahatsentsina ny banga rehetra aoka hirotsaka be dehibe amin'ireo ny fampiononana mandrakizay avy aminao tompo zay mitarika anay ho amin'ny mandrakizaynao ka tsy hamoy fo na hijery ny tany zany ene ampitraka ny fianakaviana manontolo ary ny fampaherezana avy aminao lay fanandresan'ny fahafatesana ho aminay rehetra ne ka tsy ho kivy na koa iondrika manolona izao voina miseho izao fa hitraka kosa banjina ny Kristy tompo ny finoanay sady mpanefa azy ka hanaradia azy zay ka ninonina miseho eto amin'izao tontolo izao dia inonay fa omban'ny fitahianao ko ankehitriny ary apetraka fiainao aminao reo andray ny fampiononana fa indrindra koa andray ny fiarovanao ka na oviana na aiza dia aoka ny sandrinao mahery tantana sy ampahery azy ireo dia rainay ianao satria mahay manatanteraka mihoatra no zay ainay angatana amin'izany vavaka izany asandratra iavo ny anaranao mpandresy mba hahatonga anay mpandresy koa mpandresy ny alahelo mpandresy ny fahoriana mpandresy ny fahafatesana dia amin'ny anarantsony Jesosy Kristy ilay efa mpandresy amen dia manaraka izany ry havana dia misolo tena ny fiangonana sy izay tsy afaka koa izay mampitondra ny fialantsiny maneho ny fiaraha-miory aminareo ary indrindra mampahery anareo ny faniriana dia engane ny fahatsiarovana izany reny zany tsy ampitolofika fa ampitraka kosa satria ny fanantenana velona tao anatin'ny fony mbola fanantenana velona ao aminareo fa tsy ny fahafatesana ny tompon'ny teny farany zany no entinay mampahery sy mampitraka anareo ary zany ene hitoetra ao am-ponareo mandrakariva dia ampitao amin'ny fianakaviana manontolo ny firaisam-pony fiangonana FPM Toulouse
aminareo. Dia aza misosoko alahelo ny tompoko. Ary fiangonana malala ataonay ao na ny tsisotra voalohany indrindra misaotra an'Andriamanitra amin'ny fijoroanareo tahaka izao, na dia mafy tokoa aza ny alahelo ny fisarahana namoy ny reny malala izay nahitana masoandro mangidy indrindra zany eo amin'ny fiainana, kanefa amin'izao fijoroanareo zao ny teny mamy izay nentin'ny mpitandrina teo feno fampahirezana, feno fandresena araka ny teniny teo dia saorany an'Andriamanitra sady saorany anareo koa. Ny tsy manana mpampionana rozy mahay mionona maika fa hitondranareo zany tenin'Andriamanitra feno sy mahafonjay izany dia mitraky izahay tompoko. Tsy vitan'izao ihany fa efa tonga tany atokantranonay tokoa ianareo ny solotena nareo nampaheranay tany koa rehefa nareo zao faoriny zao dia misaotra indrindra tompoko, makasitraka makatelina ary ho an'Andriamanitra ny voninahitra. Tsy vitan'izany ihany fa mbola koa tanterahanareo ny adidy ny marika izay tsy hita izay maharatsy azy amintsika malagasy dia mbola isaoranay anareo tokoa dia ho ny arabe ny lany ary Andriamanitra mifahasoavana ny ampitombo ary hanonitra izay lanareo taminay. Misaotra indrindra tompoko, misaotra tompoko. Araka izany ho antsika rehetra satria efa nampiomanina moa sika amin'izao famanginy izao, ny fiampihavanana zany na ataontsika hoe valopy fampiononana dia apetrakintsika amin'ny urna izay efa mipetraka ery amin'ny varavarana ery raha vao miraventsika mba tsy adinontsika izany, ary ny vavakintsika dia anaraka azy mianakavy mba hampahery azy mandrakariva. Dia mionona ny fampaherezana avy amin'ny tompony ho aminareo mandrakariva, afaka mipetraka nareo. Ho antsika izay tsy niomana tsy nitondra valopy nefa eto vao mahafantatra an'izao misy valopy ery arinary angatao amin'ny dekona fa afaka mandray anjara isika satria adidy tanterahantsika amin'ny tompo izao. Dia mamaran'izao fotoana izao sika riavana misaotra an'Andriamanitra ary dia eo mpitsanganana nanaovantsika ny hira fanampiny fahafolo ny andininy voalohany mialoha ny afatra sy ny tsodrano ary ny andininy faharoa aorinan'ny afatra sy ny tsodrano. Mitsangana isika. Travia wampoko ni tunumba vakau mane uvana zaku ziva Nadra
omena matizayo. Zao no afatra ho antsika avy amin'ny tenin'Andriamanitra ary aza manaraka ny fanaony zao tontolo izao fa miova amin'ny fanavaozana ny saina amantaranareo ny sitrapon'Andriamanitra dia izay tsara sady akasitrahana no marina. Dia raisy ny tsodranotononona amin'ny anaran'ny tompo ary ka ho karovana avokoa ny fanahinareo sy ny ainareo ary ny tenanareo ho tanteraka ka tsy hanatsiny amin'ny fiavian'i Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Voninahitra ho an'Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina izay hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Amen. Mandehana ny fiadanana ka manotombotombo. Dia azadino zany ny valopy arotsaka isika amin'ny urna ere amin'ny varavarana ere amin'ny lalatsara.